Vaovao hafa tanteraka kosa indray tsy mahatsiaro teny eny anivon'ny hopitaly be Filatanana amin'izao fotoana izao. Andry Ratovo, mpanao gazety ny tenany. Vokatry ny fahatarany fitsaboana azy na ilay antsoina hoe dialyse no nahatonga izao tsy fahatsiarovan-tena izao. Raha ny fanazavana izay noentin'ny vady no arahantsika ity sary ity. Ny fahasalamana izany amin'izao fotoana izao dia sarotra mihitsy satria tokony hanao dialyse izy tamin'ny lasainy dia tsy nahita vola mihitsy ny fianakaviana dia lasa larobia vao nanao dialyse dia reraka be izy ary tsy mahatsiaro tena izy hatramin'izao dia nitenen'ny dokotera moa izany hoe surcharge be izy dia tokony atao dialyse mamaly izy hitany atao dialyse dia androany dia izy tokony atao dialyse dia ara-pitso. Ny fianakaviana aloha dia tena efa tapitra tanteraka ny ampelantanana, efa lafo daholo ny zavatra rehetra. Ny zanakay ary efa tsy mianatra zao, efa tsy mianatra tamin'ny teo dia izao fidiran'izao dia efa tsisy tokotany mihitsy. Efa dala zanakay, zanako voalohany zao troisième dia zanako farany dixième dia tena efa tsy mianatra, tsy mieritreritra resaka fianarana mihitsy dia fahasalamana foana izany zao no mijerena nefa ny trelitsay tsy nahita vola dia ao be Filatanana ao izany zao tsy mahatsiaro tena fa nentina be Filatanana. Dia raha malala moa fa ilay manao dialyse tena lafo dia mialina sy roa hetsy isaka manao dialyse dia mitady 10 hetsy isan-kerinandro fianakaviana sarotra be akoatra ny fanafody tension ihany zao dia tena 24 ny tension izao tsika miteny izao tena ambony dia ambony. Vokatra ilay tsy fanaovana dialyse moa izy tena reraka be tamin'ilay coma, tsy mahalala olona, tsy miteny, tsy maninona fa dia matory fotsiny sisany atao. Zany angamba ilay hoe tena miandry fahafatesana satria tsisy vola. Ny antso ataonay zany dia mba miantso izay malala-tanana zany zay na ny manam-pahefana mba mahafantatra anay hoe mba hanao fanampiana mba hijery n'ilay solution durable na long terme hoe tena mba hita ohatra hoe amina manao dialyse amin'ny fanjakana ohatra na mba mahita fikambanana mba manao dialyse. Zany hoe raha ohatra zany ka mba misy te hanampy anay dia mba mangaraka fanampiana izay ao amin'ny numéro téléphone 033 85 368 78 034 31 005 63.